Pitsara toko fa 40. Ny nanambadia ny Samsona ny vehivavy Filistina anankiray sy ny namaliny ny Filistina. Ary Samsona nidina nakany Timna ka nahita vehivavy tao avy amin'ny zanakavavy ny Filistina. Ary niakatra izy dia nilaza tamin'ny rainy sy ny reniny hoe efa nahita vehivavy tany Timna avy amin'ny zanakavavy ny Filistina aho, koa alao vadiko izy ankehitriny. Fa hoy ny rainy sy ny reniny taminy: moa tsy misy vehivava eto amin'ny zanakavanao na ato amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha makavady any amin'ny Filistina tsy mifory ianao? Dia hoy Samsona tamin'ny rainy: izy ihany no alao ahy, fa izy no mahafinaritra ahy. Fa tsy fantatry ny rainy sy ny reniny fa avy tamin'i Jehova izany, satria nitady izay hiadiny tamin'ny Filistina izy. Fa tamin'izany andro izany ny Filistina no nanapaka ny Israely. Dia nidina Samsona sy ny rainy aman-dreniny nakany Timna. Ary no tonga tao amin'ny tanim-boaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora nyerona taminy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova, ary ilay liona tanora dia nosamatsamahiny ohatry ny fanasamaka zanakosy, nefa tsy nisy na inona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia nidina izy ka niresaka tamin'ra vehivavy, ary nafinaritra ny Samsona izy. Ary rehefa afaka kelikely dia niverina hampakatra azy Samsona ka nivily izahany fatin'ilay liona. Ary indro nisy reny tantely ny vangongo sy tantely tao amin'ilay fatin'ny liona. Ary nalainy Samsona izany ka nentiny teny an-tanany, dia nihinana teny am-pandehanana izy. Ary nakany amin'ny ray aman-dreniny izy dia nanome azy, ka nihinana koa izy mivady, nefa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ilay liona no nangalany ny tantely. Dia nidina ho any amin'ra vehivavy ny rainy Samsona, ary nanao fanasana teo Samsona, fa izany no fanaony zatovo. Ary rehefa nahita azy izy mianakavy, dia nametraka namana 30 lahy hitoetra ao aminy. Ary hoy Samsona tamin'ireo: hanao fampanonona aminareo aho, ka raha lazainareo amiko ny heviny ao anatin'ny hafitoana fanasana ka fantatrareo, dia omeko lobaka 30 sy akanjo in 30 miovy ianareo. Fa raha tsy malaza amiko kosa ianareo, dia omenareo lobaka 30 sy akanjo in 30 miova. Dia hoy izy ireo: ataovy ary ny fampanonona mba hoenonay. Dia hoy Samsona taminy: avy tao amin'ny mpihinana no ny voan'ny hanina, ary avy tao amin'ny mahery no ny voan'ny mamy. Dia tsy nalaza ny fampanonona izy ireo tao anatin'ny atelona. Ary nono tamin'ny andro 7 dia hoy izy tamin'ny vadiny Samsona: tao amin'ny vadinao hilaza ny fampanonona aminay, fandrao hodoranay amin'ny afo ianao sy ny ankona andrainao. Efa nanasanay va ianareo ho entinareo mifafa izay anananay? Moa tsy zany va? Ary ny vadiny Samsona dia nitomany teo anatrehany ka nanao hoe: halanao fa tsy tianao tsy akory. Efa nanao fampanonona tamin'ny zanaky ny fireneko ianao, nefa tsy nilazainao tamiko ny heviny. Fa hoy izy taminy: indro na dia ny raiko sy ny reniko aza tsy nilazako azy, ka ianao va no ilazako? Dia nitomany teo anatrehany tamin'ny hafitoana izay nisiany fanasana ravehivavy. Ary nonony tamin'ny andro 7 dia nolazainy Samsona taminy, satria nitorokisina taminy izy, ary izy kosa nilaza ny fampanonona tamin'ny zanaky ny fireneny. Ary nono tamin'ny andro 7, raha tsy mbola maty ny masoandro, dia hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'ny Samsona: inona ny mamy noho ny tantely, ary inona ny mahery noho ny liona? Ary io kosa izy taminy: raha tsy nampiasa ny omby vavikiloko ianareo, dia tsy ho nalala ny fampanonona nataoko. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova, ka nidina nakany Askelona izy, dia namono 30 lahy tao. Ary nalainy ny fitafian'ireo
ka nomeny ho an'izay nilaza ny fampanonona dia nirehitra ny fahatezeran'ny Samsona ka niakatra nakany amin'ny tranondrainy izy ary ny vadiny dia lasa ny namany izay efa nataony sakaizany.